Makasika izay loza voajanahary izay ihany mitondra fanarenana ireo fotodrafitrasa simba sy ny famerenana amin'ny laony ny fiainan'ny mponina any amin'ny faritra atsimo andrefana taorian'ny rivodoza Arona ny ambombola rehetra voangona nandritra ny Teleton no entina anatanterahana ny asa araka ny fanazavan'ny PNGRC Foibe Tetsy Antanimora tatitra entin'ny Vola Ravarasoa. Mitotaly zato tapitrisa ariary mahery ny ambombola tamin'ilay hetsika tolo-tanana ho an'ny avana traboina tany Atsimo araka ny fanazavana azo teto amin'ny PNGRC. Maro ny asa ilana io vola io raha tsy ilaza fa tsy ny fanamboarana trano 500 ho an'ireo tsy manan-kialofana, ny fanamboarana lalankely mirefy 20 kilometatra any amin'ny distrikany Betioky, ny fanampiana ara-tsakafo, ny fizarana arato ho an'ny mpanjono, ny fanomezana masom-boly ho an'ny tantsaha ary ny fampitaovana ara-pambolena. Raha ny isa tsokoaja zany ho jerena atao hoe ireo groupe sectoriel dia nahafapo ny asa satria nandray ny andraiky ny tanteraka ireo ataontsika hoe groupe sectoriel ireo raha tsy laza afa-tsy mitao amin'ny lafin'ny sécurité alimentaire sy ny agriculture dia nanao ny asa tana maro ireo, nanao ny fizarana atao hoe biscuit énergétique ary nanao ihany koa ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa zany ireo canaux d'irrigation isa tsokajy ny katiko ny manantitra ny fisaorana antsika rehetra izay atao hoe nandray anjara na mivantana na ankolaka tamin'ny fitantanana izany loza voina niaritra tamintsika izany satria niseho tokoa ny firaisan-kina sy ny fanomezan-tanana. Ho tanterahana ny 12 hatramin'ny 17 Mey izao any Toliary ny atrikasa ahafantarana ny plan de contingence na ny paikady na siam-panatsarana hiatrehana ny loza voajanahary. Ho jerena amin'io ny lesoka tokony harenina sy ny fepetra vaovao tokony ho raisina manoloana iny rivodoza miendrika tondra-drano toy ny Arona iny. Izay ny makasika an'iny fa iresaka lafin'ny kolontsaina vetivety isika ny fanandratana ny sary hosodoko no inasoa ny fikambanana Rosy mampiranty ny sanganasany ao amin'ny Toro Sahavola Etsy-Sahavola izy io amin'izao fotoana izao mandihy fotoan-tsarotra ihany koa ity fikambanana ity araka ny vaovao tanteriny Ranaivomana. Mampahalala ny talenta miafy nanana ny eto tamin'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy ao amin'ny Toro Sahavola Etsy-Sahavola ny fikambanana roy ivononana ireo mpanakato ara-endrika amam-bika. Tableau na sary maromaro noforoany ny mpanakato tsirairay arak'izany no arato eo. Fiarah-miasa tamin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Toro Sahavola no nahasoan'ny fikambanana roy nampiasa ity ivitoeran'ny kolontsaina malagasy ity. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa dia mandalo fotoan-tsarotra ny mpanakato ara-endrika amam-bika. Nahoana ho anay velona mpamombana ny saikasahirakirana amin'izao amin'ireo izay amin'ny karazana fanaotra ny karazana hoe mivarotra amin'ny fomba kolaka amin'ny zava-kanto na mandindika zavatra tsy araka amin'ny famoronana zany dia ity zao fa misy ny ivitoerana dia miezaka izahay izay mpanakanto indrindra izay atao ambony izay misan'ny tanka moa dia misany efa mba manana keketra mpanakanto dia misan'ny eran'izao tontolo zao zany mpanao hosodoko dia efa any ivelany any dia velona ohatran'ny hoe fikarana zany kanefa tsy dia mbola mipetraka izay eto Madagasikara ka izay moa misan'ny hoe mba hifoa reny zany mipetraka amin'izay toeran'izay satria lalana sarotra zany izay mpanakanto. Na izany aza ny olana dia misy hatrano ny fanampianana amin'ny ho avy. Ao ny fametrahana amin'ny toeran'ny zava-kanto sy ny kolontsaina malagasy ary indrindra ho an'ny mpanakanto mpamorona izay mivelona amin'izany. Amin'ny faharoan'ity volanana ity mikatona ny fampirantiana ato amin'ny Toro Sahavola. Iresaka fizantany vetivety isika alohan'ny anarahana ny feo gazety isan'ny mahasarika ny tanora ny mandalina sy mitrandraka fahalalana eo amin'ny sehatra izay fizantany izay maro ny antony isafidianan'izy ireo io lalana iray io betsaka ihany koa anefa ny fepetra takina Olivier Andriambololo miatsy eo amin'ny sariny Sylvain Andriataina. 20 menata misalotra ny anarana finaingo manga izay avy ao amin'ny andiany fevatra ambe folo iretina avoakan'ny sekoly info tory ireto naraka fifanana andritra ny 20 volana ity andiany ity fa mitondra inona ho an'ny sehatra fizahantany kosa ny fivoahana mpianatra tahaka izao.
fivoahana andena mpianatra ohatr'izao moa dia ohatra ny fianarana rehetra fianarana asa indrindra eo amin'ny sehatra ny fizahantany fizahantany raha malala amin'izao fotoana izao fa anisany zany andry ekina amin'ny firenena mihitsy na ara-teokarena na ara-sosialy dia amin'izao fotoana izao ny politika ministera dia mitonkona amin'ny tohatra anankitelo zany hoe ao zany ny fampiroboroboana ara-pizahantany natao hoe promotion de la destination dia misy kely natao hoe fampiroboroboana ireo sy le fanaovana famiatrahana drafidrasana promotion des investissements indrindrindrindra zany dia ny formation professionnelle zay tonga amin'ny fahatelo zany hoe raha tady fampandrosontsika dia tsy maintsy mifandrindra ireo tongony anankitelo ireo mbola azo lazaina ho malalaka sy azo trandrana tsara raha ny sehatra ny fizahantany eto amintsika ary tanjona ho an'ny ministera ny ametraka fizahantany maharitra sy anome tombontsi mivantana ho an'ireo mponiny fotony tonga eo amin'ny famitsinana ireo gazety voaraindroany teto amin'ny televiziona malagasy kosa isika manodidina ny fekevitra navoaka ny FFKM no matoan-datsoratra ireo gazety ireo akoatr'izay ny vokatra ny fahatapanjiro miteraka fahafatesan'olona tany mananara-varatra famitsinana avy hatrany entiny fidisoa Andriamasarivelo amin'ny sariny Erinirina Rasolo Artsona. Miompana amin'ny fehinkevitra navoaka ny FFKM ny matoan-datsoratra ny gazety nivoaka androany mibahana ny sehatry ny politika. L'Express de Madagascar matoan-datsora ny hoe FFKM SADC transition bis contre élection. Milaza ny fehinkevitry ny FFKM ny ampy ny tokony handravana ny gouvernemanta misy amin'izao. Ny pejy fahasivy Express no mitatitra ny fahatapahan-jiro niteraka fahafatesan'olona tany Mananara. La Gazette de la Grande Île fanelanelana ny FFKM fin de la transition de Rajoelina. Saika ny politika avokoa no mandrafitra ny lahatsoratra ny gazety. Ny pejy fahaefatra dia mametra-panontaniana ny gazety ny amin'izay hanonotra ny fampiasam-bola ireo kandida amin'ny fiamoana ny fifidianana resahany FFKM. Ny di Madagasikara ankoatra ny FFKM manosika mafy any filatsahan'ny lalao i Marc Ravalomanana. Lafy ny kolontsaina na dia tsy fantatry ny poniny arivo firy ny mpihiran'ny nasy dia nafeny ny jazz pub ny kabareny hoy ny di Madagasikara. Mitatitra ny fitsidian'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tany Mahanoro ny gazety La Vérité na ahafahan'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra no raisiny. Mahalona ny fanambarany FFKM dia ny fanekeny Joaquim Chissano ny calendrier ny fifidiana no isotonana ny mpamaky azy. Betsaka ny kandida ho filoham-pirenena no nanameloka ny CES hoy ny gazety Les Nouvelles eo amin'ny matoan-datsorana. Sehatry ny toekarena mpitatitra 300 no voasarika amin'ilay bus vaovao vita sinoa izay ho tonga eto andrenivohitra afaka 2 volana. Courrier de Madagascar hadin'ny FFKM sy ny mpanao politika ny fijaliam-bahoaka hoy ICT Randrianasolo Nicolas manoloana ny fanomezana ny tetezamita. Pejy ny soratra andian-tantara atao hoe Benandro Zafimbaza no avotra ny Courrier de Madagascar. Détermination de grande pointure à se maintenir hoy ny gazety GDM. Sary ny hajo Andriananarivelo sy Andry Rajoelina mba amin'ny Camille Vital ary Lalo Ravalomanana no asehoneo. Ankoatr'izay lafy ny sosialy karazam-bary sivy no navoaka ny FIFA ho fanatsarana ny fambolem-bary eto Madagasikara. Gazety Aura vahaolan'ny krizy hiroso hanangana ilay tetezamita vaovao ny FFKM. Ankoatra ny délestage na afaty olona 2 tany Mananara dia mitatitra ny teatra natao ankira tetsy Andavamamba ny Aura izay nahaliana mpijery maro ny tantara ny Bonia. Mibahana ao amin'ny gazety malaza Madagasikara ny sehatry ny politika indrindra ny tatitry ny FFKM sy ny hevitry Chissano manoloana izany. Fa isotoman'ny mpamaky azy ihany koa ny fahasalamana. Zaza 770 amina iray hetsy no maty eo am-piterahana. Zaza iray 13 taona no maty voatifitra ary tranon'ny polisy 4 no doran'ny olona tany Mananara vokatry ny fahatapahan-jiro hoy ny gazety Gazetiko. Ankoatr'izay ny pejy politika fehinkevitry ny dinika notariany FFKM efa nisy fiorana tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny 10 Kisarisary ny vorona 2 no asehon'ny gazety Madagascar Matin
eo amin'ny matoan-datsorany milaza ny fahataperany tetezamita iray hiditra amin'ny tetezamita bis, une coupe en règle sans mode d'emploi. Anokana ny gazety Madagascar Matin pejy iray misehatra ny tontolo iainana na ny fako na ny arina na ny ala. Gazety Taratra rotaka tany Mananara no abaribariny eo amin'ny matoan-datsorany. Nodoran'ny olona ny bureau jirama sy ny tranon'ny polisy. Kolotsaina naomby ny hetsika seho hafa mihitsy ity tao Antsahamanitra. Nanandratana ny vakodrazana ny tarika vonina foko. Manemtra ny voalohany gazety Inona ny vaovao ny politika. Ako ny dian'ny filohan'ny tetezamita tany Mahanoro. Tsy tokony hisy kandida hataotra ny mpifaninana aminy. Hihemitra ny fifidianana. Nanapa-kevitra hanangana tetezamita vaovao ny FFKM. Ao amin'ny pejy fahefatry ny Inona ny vaovao no itateran'ny delestage tany Mananara. Amaranantsika ny feo gazety androany, ireo voalazan'ny gazety Inona ny vaovao avy amin'ny faritra. Itambaran'izy ireo ny fitaterana ny dian'ny Rajoelina tany Mahanoro. Mampiavaka ny Inona ny vaovao Mahajanga ny fiaraha-miasa amin'ny Indonésianina, hampiofana ireo mpanjono ao Boeny ny Indonésianina. Manjaka ny didiny Besandry, mandindona ny ady saritaka ao Ambodibonara Mahanoro, hoy ny Inona ny vaovao Toamasina. Mitatitra ny tsy fifampitokisana eo amin'ny vahoaka. Ino vaovao Fianaratsoa sy Toliara, talampaty 12 kilao trateky ny zandary tao amin'ny komina Ankidona. Ankoatr'izay, fambolena any aloatra, ahina ho fohy ny fitoam-piakaram-bokatra noho ny toetrandro. Ino vaovao Antsiranana, nisokatra ny tsenan'ny lavanila tamin'ny 2 mey teo, noferan'ny mpitondra fanjakana ho 10,000 ariary ny vidiny, farany ambany indrindra amin'ny kilao ny lavanila. Fa niaran-drodrodina amboly hazo fihinam-bo ireo mpana gazety tao amin'ny faritra Savany 3 mey teo. Iny feo gazetiny ihany koa no manakatona tanteraka indray ny vaovao-paritra izao atoandro izao. Akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mbola manome fotoana ho anao ny tenako Rahampitso mandra-piona toko.